manatoro anao ny contact sy ny toerana mifanandrify amin'ireo toerana voatondro ireo. Manana fandarana koa isika ao amin'ny Star Times fréquence plus TV canal 112 isa maraina manomboka amin'ny 5 sasany. Ankoatran'izay dia misy ny ao amin'ny Cool TV isa maraina izay ahitantsika an'ireny sombo-pampianarana na zaraina ho 30 minitra ny fampianarana dia alefa ao amin'ny Cool TV isa maraina. Zay no vaovaontsika eto amin'ny asa fanompoana ary farany iza no vaovao tonga eto. Mba tsangano hoe ny tananao raha androany ianao vao tonga miaraka aminay eto. Ataovy ambony hoe azafady. Andao tsika tehaka mafy ho an Jesosy tehaka mafy ho an Jesosy. Isaky ny azoma moa zany dia misy ny fiarahana mitory filazantsara. Alleluia. Manodidina ny faritra hatrany Andoharano fotsy ihany zay any an-tanànantsika izay afaka hatrany raha tsy afaka moa ianao dia hoeto mambavaka ny fitoriana filazantsara fa eto tsika tsy manentana ny olona mba hapety ny fiainan'ny olona eto an-tany fa araka ny teny izay nizaraina tamintsika misy ny teny izay nasain'i Jesosy toriana dia izay ihany no zaraintsika. Andao hitehaka mafy ho an Jesosy. Raha sitraka ao dia andao tsika hitsangana hiaraka n'olotra n'izao fanatitra izao injiro makaty amin'reto box reto ny tananao dia andao tsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay, misaotra ny amin'ny teny, misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny fahafahanay tonga teto niaraka nanandratra anao nandray teny Jesosy, nanorona fiainam-panahy, niombona taminao. Manomboka androany Jesosy dia tsy hisaraka aminao zahay fa hitandrina ny communion anay aminao. Reto Jesosy ny voangon'ny tananay avy aminao ihany zany satria ianao nanome hery anay avory arena. Tsofina rano zany Jesosy ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany hatramin'ny fotoana iverenanao eny amin'ny raha ho any lanitra. Ka hiarak'izay hitsenanao amin'ny fisehonao eny amin'ny raha ho any lanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy raiso ho fanatitra ankasitrahana ho anao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alléluia. Misy faly ve androany? Iza mifaly tamin'ny tenin'Andriamanitra izay voarainy androany. Ndao ty tanana mafy ho an Jesosy tsika misaotra Jesosy Iza ny vonina hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ndao dia raintsika Jesosy fa tsara izy dia teneny kely ny ao akaikinao hoe teneny izy iny koa mahataitra anao hoe Jesosy anie tsara Jesosy anie miaraka aminao tsy izy koa mahataitra hoe. Ndao tsika ity tanana ho an Jesosy. Halleluja. Ataovy ambony tanantsika ary tsikitsika ny amin'ny endrika ao fa hideran Jesosy ara Jesosy
Come on,
Alléluia. Ohatra ny rano tiana andao mandra-pariva tena hoe tsy foana. Alléluia. Tsara ne Jesosy e. Tsy haiko fa tena ohatrany hoe satro foana eo amin'ny fanatrehany mandrakizay. Fa zao zay etaetanao mbola mety hoe tiana ho tohizana eto a. Mandrakizay zay foana amin'ny fiainantsika rehefa any an-danitra. Ndao ary tsika hisaotra azy amin'ny fotsika manontolo a. Raha eo misotranao zay. Misaotra ny amin'ny fotoanandroany a, misaotra ny amin'ny fitantananao a. Misaotra amin'ny fitondranao amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Misaotra amin'ny teny androany, misaotra amin'ny kasika androany. Halleluja. Andriamanitra niteny tamiko hoe nisy olona manana problemany amin'ny tsinay tamin'ny herinandro, tamin'ny talata izay. Andana ataovy ny fitarafana dia averenao ny Jesosy ny voninahitra. Le izy tsisy hidirako na kely azy. Fa ny tompo no niteny a, dia ny tompo manamarina ny teniny a, dia izy no manatanteraka ny zavatra tiany atao any. Ho voninahitra ny anarany. Profo a fa miaraka amintsika eto foana izy, mahafantatra anao izy. Hita ny momba anao ray manontolo ny zavatra lalovanao. Mihevitra sy misaina koa izy. Hikasika anao sy hikarakara ny fiainanao, milafim-piainanao ray manontolo. Mifanahintsika, ny haintsika sy ny mombantsika ray manontolo an Jesosy. Sory amin'ny fotsika manontolo fotsiny izy dia teneny hoe zay tompo a. Ho ao aminao sy miaraka aminao foana zay mandrakizay. Ny antony mahatonga anay nompo anao tsy eto amin'ity tany fandalovany ity ny fanaperana fa ny fanananay antoka hoe eo amin'ny fiainanay ianao ary zay manana toko sy antoka. Fianao tsy hamelana ho irery zany. Fianao eo amin'ny fiainanay mandrakariva.